Ampietsikina tanteraka indray no iarahana amintsika amin'izao alina izao tompoko lahy tompoko vavy sy manatitra ny araba manasa anao ampanajana indray anjony fampalalam-baovao hatramin'ny farany santionany vaovao isongadina indray moa amin'izao alina izao ny mikasika indrindra ny akon'ny dian'ny filoha Hery Rajaonarimampianina any Bruxelles sy ny fandaharam-potoanana izay mbola ho feno dia feno tokoa mandritra ny fotoana izay ivainy anany any an-toerana eo ihany koa ny fitondrana antsika mofo ny hevitra zareo États-Unis izay soloatena n'Andriamatoa Robert Jackson izay efa mankasitraka ny filoha Hery Rajaonarimampianina saingy miandry hatrany kosa ny fipetrahan'ny gouvernemanta vaovao izay vao manala ny saziny Madagasikara sy manapa-kevitra ny amin'ny midira ny Madagasikara indray ao anatin'ny AGOA ankoatran'izay dia mbola hoentina amintsika hatrany ny akon'ny fandalovan'ny rivodoza Hélène raha ny tany mahajanga tany moa dia natratra valonjato teo ireo traboina tany amin'ny faritry boendy manontolo izay ary ny fisokafan'ny hetsika la grande praterie de Madagascar raha ampitsy ihany koa dia isan'ny hoentina amintsika eto anatin'izao fampalalam-baovao izao avy hatrany ary dia hosokafantsika eo anatin'ny lafiny ara-politika ity fampalalam-baovao ity Nialohavan'ny dinikasa nataon'ny minisitra telo sy ireo tompon'andraikitra malagasy any Bruxelles ary moa ny fahatongavan'ny delegasionina malagasy notarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay tonga tany an-toerana tamin'ity androany ity vaovao nampitain'ny irak'i TV manokana any Bruxelles nonde hoarahintsika zao. Raha omaly no nananga teny amin'ny seranam-piaramanidina teny Ivato ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina sy ny delegasionina miaraka aminy dia androany kosa izy ireo no nigadona tao Bruxelles. Feno dia feno ny fandaharam-potoana amin'ny filoham-pirenena tia Bruxelles raha vatany voatonga tao amin'ny hôtel Sheraton izy androany maraina dia nisy avy hatrany ny dinikasa nataony. Avy eo nana tamin'ny filohan'ny BEI Andriamatoa Vaovao Balekom fionana amin'ny mpikambana amin'ny groupe amitié Madagascar européenne en parlementaire européenne. Ho amin'ny rampitso dia anisany andray fitenenana amin'ity fionana tampon'ny vondrana européenne sy Afrika ity ny filoham-pirenena malagasy. Isany koa ny fionany amin'ny filoham-pirenena frantsay François Hollande sy Andriamatoa Jean-Claude de Lestrac secrétaire général ny voamerany ranomasimbe indiana amin'ny rampitso io hatrany. Ny alakamisy dia mbola maro ihany koa ireo tompon'andraikitra ambony ionany toa n'Andriamatoa Andry Spielbags commissaire européenne momba ny fampandrosoana ministra britannika amin'ny sahanany Afrika Mark Simons ary ny zomany delegasionina notarihan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina no manainga hitodidoha hiverina aty Madagasikara. Ny alatsinainy teo dia efa tonga tany an-toerana ireo ministra telo notarihan'Andriamatoa Ulrika Andriatina ministra misahana andrarambahiny niaraka tamin'ny ministry ny vola sy ny teti-bola l'Antonienne Rasolo Elson ary ministry ny varotra Ramatoa Olga Ramalason. Talohan'izao fahatongavan'ny delegasionina notarihan'ny filoham-pirenena izao dia efa nisy omaly ny dinikasa natao ka notsindriny fa tsy maintsy atao izay ampahomby ity dia amin'ny Bruxelles ity. Ankoatran'ny mpanao politika dia nisy ihany koa mpandrarara toe-karena nandeha tamin'ny Bruxelles. Araka ny fanampim-baovao avy amin'ny Bruxelles dia tsy ho avy hanatrika ity fivoriana tampony fahaefatra tao Bruxelles ity Andriamatoa Jacob Zuma filoham-pirenena afrikanina tatsimo. Ny antony dia ho fiara-mientana amin'ireo filoham-pirenena afrikanina tsy voaasa toa ny filoham-pirenena Robert Mugabe filoham-pirenena ny Zimbabwe.